1, 2, 3. Natao zany fandinihana mikasika ny CSA amin'ny fisitahy projet dia hita fa misy tombotsoa satria mety hahasolo projet. Efa fantatry ny mpiasan'ny tetikasa sy ireo mpahazo tombotsoa aminy fa hifarana tsy ho ela ny tetikasa. Noho izany, ny fandaminana ny laminasa ao aorian'ny tetikasa PHBM dia efa voapetraka mandritra ny dingana faharoa. Dans le cadre de la revue parcours qui est passé nandritra ny jeritodika natao tamin'ny taona 2024 no efa novinavinaina ny paikady entina mamindra ny fahaiza mampahalalana sy ny karazana fananana rehetra azo nandritra ny tetikasa. Zany moa no atao dia mba ahafahana mampaharitra ireo zava-bita rehetra ireo. La population cible peut tirer de projet. Eto amitsika mba hanoky ireo ataontsika asa fanarahan-tsian'omby mba hisiany ataontsika fampaharetana an'izay asa zay dia ajoro zany io CSA io mba hisiany ataontsika hoe fitohizana mba hisiany zay fitohizana zay ataontsika hoe fahazaotsika tombotsoa. Araka izany ny CSA izay midika ihany koa hoe fitoeram-pahandrarana ny asa fambolena dia fitaovana vaovao najoron'ny fitondram-panjakana teto Madagasikara vao tsy ela akory izay. Ny fandrindrana ireo fahandrarana ara-pambolena fa indrindra ny mahakasika ny fanapareana ny haitao no isan'ny antony nananganana azy. Araka izany ny CSA dia fohy be iarahan'ny vondron'ny tantsaha eo anivon'ny faritra sy ny manam-pahefana eo an-toerana mitantana. Ny rafitra iarahan'ny vondrona napetraka hitantanana ny hoavin'ny fambolenany amin'ny faritra dia manohy hatrany ny fomba fijerin'ny PHBM izay mampandroso avy ety ifotony no miakatra. Ny mpamokatra izay nampivoarana ny fiainany noho ny fiatsaran'ny fitantanana tao an-toerana, ny fiaraha-miasa ny ifotony ary ny teknika famokarana no hatsaraina dia tsy ny olona no nampiasa fotsiny ireo izay natolotry ny tetikasa fa ny hanatsarana izany. Araka ny olazain'ny mpandrindra ny tetikasa dia tsy misy antony tsy ahatotosa izany. On peut espérer qu'avec nandritra ny jeritodika natao tamin'ny taona 2024 no efa novinavinaina ny paikady entina mamindra ny fahaiza mampahalalana sy ny karazana fananana rehetra azo nandritra ny tetikasa. Zany moa no atao dia mba ahafahana mampaharitra ireo zava-bita rehetra ireo. rural et agricole. Nandritra ny 12 taona nanampy ny mpamokatra teny toerana ny PHBM mba hampiroborobo ny fiovana ao amin'ny lemaka amboniny mandrare. Raha jerena zay lafiny hoe fivoaran'ny fiainan'ny tantsaha zay dia tena azo lazaina fa nahitana tombotsoa betsaka tokoa. Ohatra fotsiny amin'ny ara-sakafo aloha hoe misy sakafo tsara ny olona. Dia isany afapo tokoa amin'izay zavatra zay. Inona moa zavatra afapo fa zany hoe tena isany fa ampy zany le traikefa zay mba hanana amin'le teknika vaovao indrindra fa ny teknika vaovao mikasika ny fambolena na fambolena vary na ny fambolena traka indrindra moa resaka fiompiana. Ny faharetan'ny vokatra azo ny tanjona voalohany ho amin'ity tetikasa mirindra ity. Indraindray aza dia mihoatra ny vinavinana andrasan'ny PHBM ny vokatra azo. Ankehitriny ny ankamaroan'ny mpamokatra dia efa afaka miatrika tsara ny hoaviny, tsy afaka miverin-dalana intsony. Raha nataonay voly ara-teknika, ny agneny hektara amin'izay zany nahazoanay vary misy 10 sarety. Dia tinohinay amin'izay zany ny voly ara-teknika zay nanentanany projenay fa mba hialanay ny rasy zany dia tohizanay hatramin'ny farany tsy havelanay.
Adiam-piafaran'ny tetikasa tamin'ny volana septambra 2024 dia natomboka ny dingana farany izay lehibe indrindra ho an'ny PHBM. Afaka mitantana ny tombotsoany ny faritra ankehitriny ary tsapa tamin'izany ny antom-pisian'ny tetikasa. Azo lazaina ary ve fa ampy ny fototra napetraky ny PHBM ao an'ny mponina ao amin'ny lemaka ambonin'ny renirano mandrare izay entiny manorina ho avy mamirapiratra. Na dia nifarana aza ny tetikasa tamin'ny taona 2024 dia nitohy hatrany kosa ireo zava-nisy tao an-toerana ary tena nafinaritra tokoa izany satria raha ny vokabary ohatra dia tsy mitsaha mitombo ary tena noharana ilavitra mihitsy ny vokabary roa alina taona isan-taona. Ankoatr'izay moa ny kooperativany vehivavy dia mamokatra ihany koa ny tongolo be izay efa miondrana any ivelany ankehitriny. Raha mahakasika izay lafin'ny teknika izay ihany dia voafehan'ireo fikambanana tanteraka ankehitriny ireo fampianarana izay nomen'ny tetikasa azy ireo. Tamin'ny 10 taona niasan'ny PHBM dia nisy irika ny sokatra tao amin'ity morontsiraky ny faritra amin'ity dia ny firotsahana amin'ny fitrandrahana fasy mainty na ilmenita amin'ny orinasa Rio Tinto izay tsy lavitra ny Tolaniaro izany. Izany tetikasa lehibe indrindra teto Madagasikara hatramin'izay ho an'ny PHBM sy ireo mpamokatra teny an-toerana dia azo lazaina ho tsena goavana ny sokatra teo ambaravarana izany ary nohararaotiny. Nanapa-kevitra ny gouvernemanta fa atao tendrom-pampivoarana ara-toerana i Tolaniaro. Eo ohatra ny fisian'ny seranatsambo lehibe ao an-toerana izay ahafahan'ireo sambo goavana avy any ivelany mifamezivezy sy mitatitra ihany koa ireo fasy mainty izay hitrandrahana ao an-toerana. Ankoatr'izay moa dia ahafahan'ny sehatra hafa ihany koa manondrana sy mandray entam-barotra avy any ivelany ity seranatsambo ity ary nahafahana ihany koa mamorona famindran-tanana vaovao izay tsy tataovan-ketra. Miaraka amin'izay dia betsaka ihany koa ireo lalam-baovao misokatra avy ao Tolaniaro mampifandray azy amin'ny faritra hafa. Noho izany izy vokany maro eo amin'ny toe-karem-pirenena sy ara-tsosialy ihany koa ny fisian'ity tetikasa ity.